Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Indray andro nisy lehilahy tonga teo anatria ny mpaminany sallallahu alaihi wasallama nanontany azy hoe: ya Rasulallah, mata saa, ory irakin'ny Allah, ovina ny andro farany. Namaly azy mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: wa madha a'dadta laha, ary inona no manao amin'ny fahatongavany zany andro farany zany. Namaly ny rangahy iny manao hoe: tsy misy zavatra lehibe sy maro nomaniko amin'ny fahatongavany fa ny zavatra azoko antoka kosa izao dia mankatia ny Allah sy ny irakany. Namaly azy mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: anta ma'a man ahbabta, ianao dia hiaraka sy ho foazina amin'ny olona zay tianao. Izany valiteny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: ianao dia hiaraka sy ho foazina amin'ny olona tianao amin'ny andro farany, dia manome lesona lehibe antsika izay mbola miaina ankehitriny. Safidio tsara iza ny olona iarahanao, iza olona tianao eto ambony tany, satria izay tianao, izay niarahanao, izay sakaizanao ihany teto ambony tany no iarahanao amin'ny andro farany. Raha olona tia vavaka, raha olona mpibebaka, raha olona mpamaky Qur'an, raha olona mpandeha moské no namanao teto ambony tany, dia azo antoka fa izy ireo ihany no namanao any ankoatra, ary mety ho paradisa no hiafaranao, satria olon'ny paradisa olona tia vavaka, olona mendrika izy ireo. Fa raha sanatria kosa olona mpandainga, olona mpisoloky, olona mpangalatra, olona tsy mpandeha moské, olona mpanany any fivavahana, olona tsy mivaky loha no namanao eto ambony tany, dia mety ho zay ihany koa no olona hiaraka aminao sy ho foazin'ny Allah miaraka anao amin'ny andro farany. Dia anjaranao no mety maminaviana hoe aiza no toerana izay mety hiafaranao miaraka amin'ireo olona ireo. Ripiny Islam, ny volana Ramadan nataony Allah izay lasa tsy ela zay mba ahaizanao misafidy iza ny namanao, ary ahafahanao manamboatra ny hoavinao, ka mahaiza misafidy namana, satria ny namanao no hamoazana anao amin'ny andro farany, araka io tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam io. Hamaranantsika azy dia tenin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam manao hoe: ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ny olona anankiray dia manaraka sy miankina betsaka amin'ny finoan'ny namany, ka aoka hisafidy ianareo hoe iza ny olona ataonareo namana, satria raha olona tia vavaka mbola veritsika ihany, olona matahotra n'Andriamanitra, olona mpibebaka no namanao, dia mety ohatr'izay ihany koa ny fizotry ny fiainanao eto ambony tany, fa raha mifanohitra amin'izany dia mifanohitra ihany koa ny ho azonao sy ho hitanao any ankoatra. Ripiny Islam, apartao betsaka ity video ity, ary mahaiza misafidy ny namana, fa zay no antoky no avinao any amin'ny andro farany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.